Ny sata momba ny filoham-panjakana teo aloha no isan'ny dinihina nandritry ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta ny tetezamita izay aritra 80 andro fa nilaza ny ametra-pialana tsy ho ela kosa Andriamatora Solisodolin filohan'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita araka ny lalàna mifeny fividianana isan'ny songadina ihany koa izay nandritry ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana ny filan-kevitra ambony ny tetezamita ny ariva teo. Lovaramanatsosy tsirako Darson. Tsy tarika fivoriana intsony ny Général Solisodolin ary ametraka fialana tsy ho filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita. Ireo ny fanapahan-kevitra andraisiny araka ny lalàna velona amin'ny feny fividianana no ny tena ny kandida. Nandritra ny fanokafana tamin'ny pomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana an'ity androm-panjakana izay tantana an'ity no nanaovana izany fanambaran'izany. Noho ny mahakandida ny tenako ka mba ametrahako mba tsy hisiany zany ny tsindry na pression amin'ireo membre miaraka amin'ny tena ao anatin'ny CST voalohany aloha zay ary faharoa ary sady izay ny tena ataoko hoe antony mazefatra indrindra mba hampitovy-leta amin'ireo rahalahy na nabavy kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity zay moa no izy 2013 tia dia ho za hoe tsy mety ny anohizako hitatana ny fivoriana satria fantatrareo fa fivoriana io zany dia fivoriana ara-potoana ary mety maharitra farafahelany 80 andro. Laza ny ametraka ny taratasy fialany tsy ho filohan'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita Andriamatoa Solisodolin rehefa milamina tsara ny disadisa vokatry ny fanapahan-kevitra ny CES. Mikasika ny fifaninanany amin'Andriamatoa Rajoelinaandro kosa dia nilaza ity jeneraly ity fa tsy napoziny ny filatsahan'ny hovidiana ary mieritreritra ny mbola iona amin'ny filohan'ny tetezamita ny tenany.